Etsika roa lehibe mofo no nampiatra nohon'ireo club Rotaract eto Madagasikara nanomboka ny 20 aprily teo ka hatramin'ny rampitso raha ny farana ny 20 aprily teo mantsy ny fampiofanana natokana ho an'ny tanora ao anatin'ilay fandaharana Sarilady androany sy rampitso kosa no nanatanterana ny fivoriam-ben'ireo Rotaract sy Interact ato anatin'ny district 92-20 ny Rotary International tatitra entin'ny Ravaka Randriamanalina sy Stéphane Zafimanjemby. Tanora misy 5 avy amin'ireo firenena aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina mivondrona ao anatin'ny district 92-20 ny Rotary International no niatrika ny andiany faefatra ny RILA na ny Rotary Youth Leadership Awards sy ny fivoriam-ben'ny Rotaract nanomboka ny 20 ka hatramin'ny rapitso 20 aprily ho avy izao eto Antananarivo. Raha fampiofanana momba ny fahaiza-mitarika sy ny fanamafisany ny haitao arakasan'ireo tanora no nanombohan'izany ny 20 ka hatramin'ny 14 aprily teo. Androany kosa dia fampiomanan'ireo tanora miomana hitantan'ireo club Rotaract sy club Interact hiasa amin'ny taom-piasana 14 no natao teto amin'ny Carleton Nosy. Irtaona ny mandana ny taonanay manomboka amin'ny mois de juillet dia mifarana mois de juin taona manaraka. Amin'ny fotoana io zany farataona ohatran'izao ny amperinasa manao tatitra amin'ny rehetrarehetra amin'ny zavatra ataony dia ny andimby mpitondra amandimby tsy maintsy manaraka fiofanana zavatra tsy maintsy atao ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany tsy afaka mandray fitondrana anao raha tsy fantatry manana traikefa no manana traikefa moa zany fitenena azy manana fahalalana momba ny zavatra ataonao mba ho fantan'ireo ankizy ireo zany hoe inona ny zavatra tsy maintsy ny zavatra atao inona ny lalàna mifehy azy dia ahoana ny fitondrana ny ireo anatiny. Raha i Madagasikara no nandray ty andiany ity tamin'ity taona ity dia anjaran'ny Maurice indray no ampiatrano zany amin'ny taona manaraka. Misy 12 moa ireo club Rotaract misy eto Madagasikara izay ahin'ireo club Rotary misy eto. Raha eto anivon'ny district 92-20 kosa dia misy 430 ireo club Rotaract raha misy 2 ireo club Interact. Ireo ankizy 14 ka hatramin'ny 20 taona no mandrafitra ny club Interact raha toka ireo tanora eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona no ao anatin'ny club Rotaract.